tombona ho aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny herin'ny fanahy masina na ilay antsoina hoe la puissance de l'esprit na la puissance du Saint-Esprit. Zany no resahany mofinainantsika an'io riavana. Ao amin'ny bokon'ny Efesiana toko 4 andininy 4:40 hatramin'ny andininy 1:20. Amin'ity andro an'io ity dia mamarina isika ny fandiniana ny loha hevitra hoe mampiorona mino ny herin'ny fanahy masina. Arak'izany amin'izao famaranana ny fibanjinana zany loha hevitra izany dia aseho amintsika ro famehezana izay rehetra nodiniana nandritra n'iny volana iny, izay tena antsoina marina hoe herin'ny fanahy masina. Manao ahoana tokoa moa io herin'ny fanahy masina io? Raha valiana aingakaingana tsotsotra eto amin'ity mofinaina ity dia izao no ambarana: ny herin'ny fanahy masina dia hery mihoatra lavitra. Hery mihoatra lavitra. Intelo farafahakeliny no miverina ato amin'ity mofinaina ity ny voambolana hoe mihoatra. Ary izany no atakarantsika fa hery mihoatra lavitra ny herin'ny fanahy masina. No tenirena hitory ny filazany tsara tany amin'ny jentilisa na ho apôstôlon'ny jentilisa ny apôstôly Paoly, dia indro izy fa nitory filazany tsara any amin'ny tanin'ny jentilisa any a Efesosy izay tena natanjaka tamin'ny fanompoan-tsambo sy ireo fombafomba ara-drazana samihafa. Izy nefa dia manambara mihitsy eo amin'ny andininy 9 voalazany fa izao izay kely noho ny kely indrindra ho izy, andaniny izy kely, ankilany ny tany anyrahana azy, tany anjakan'ny fanompoan-tsambo, tanin'ny jentilisa. Dia eo amin'izay ny apôstôly Paoly no manasondadina fa matoa ny filazany tsara voatory any Efesosy dia tsy noho ny heriny, tsy ny tanjany, fa noho n'ilay herin'ny fanahy masina izay hery mihoatra lavitra. Nataon'ny apôstôly Paoly an-dranomaso, natao nentina mavaka ny haombiazan'izany, ka dia indro tonga manana anjara amin'ny famonjen'Andriamanitra ny jentilisa. Ny fanahy masina irery no manana hery manova ny jentilisa ho tonga amponiny ny fanjakan'ny lanitra. Hery izay mihoatra lavitra, ary araka ny voalaza eto dia mbola io herin'ny fanahy masina io no ahafahanao mahafantatra ny hadiry ny firaisana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy. Ny herin'ny fanahy masina no ahafahanao miditra lalina amin'ny fanarahana ny Kristy. Ozy ny olona sasany indraindray manao hoe aza miditra lalina amin'ilay resaka fivavahana e. Rehefa tena manana ny fanahy masina ny olona dia araka ny voalaza eto manao hoe mahafantatra tsara ny sakany sy ny lavany, ny hahavony sy ny halaliny. Ny olona tsy manana ny fanahy masina ireny tsy matakatra ninina momba ny fivavahana, tsy matakatra momba n'Andriamanitra, tsy matakatra momba ny Kristy, hany ka mametsiny sy ny tsikeran'ny fivavahana satria tsy manana ny fanahy masina. Mbola io herin'ny fanahy masina io ihany no ambara fa mahay mihoatra noho ny zavatra rehetra. Ao amin'ny andininy 20 hoe ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tsy olombelona ny fanahy masina fa Andriamanitra izy. Ary amin'ny maha-Andriamanitra azy dia tsy hay refesina, tsy ho hita faritana, ary tsy ho voafaritra na oviana na oviana ny asany sy ny fahefany ary ny fahaizany manao. Zany no maha-Andriamanitra azy. Ry havako malala,
ny herin'ny fanahy masina dia herin'Andriamanitra miasa eo ampino, herin'Andriamanitra miasa eo amin'izay manaiky andray any Kristy, herin'ny fanahy masina miasa izay manova ny tontolo karakaina ho tonga mahateo ity, manova izao tontolo izao izay maty ny fahotana ho tonga velona ao amin'Andriamanitra. Angatao ary havako ny herin'ny fanahy masina hiasa mahery eo anatintsika tahaka izay nataon'ny apôstôly Paoly eto ny amin'izay nandoliany hivavaka ho an'ireo mponina ny tany Jentilisa tany Efesosy ka nahatonga azy ireny ho lasa mponiny ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mampahery antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hiasa mahery ao anatintsika ny herin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra io fa hatsaronay indray ilay teninao manao hoe tsy nomena fanahosa ianareo fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena. Efa notanterahanao namonjy izao tontolo izao zany, efa notanterahanao nandray ny Jentilisa izany, ary mbola tanterahanao aminay koa. Hery mihoatra lavitra ny amin'izay herin'olombelona sy ny fahendren'olombelona, ny herin'ny fanahy masina. Koa resy lahatra izahay fa tsy misy afa-tsy ianao, ianao rery any no masina, ianao rery any no marina. Ampanjakao feno anaty fiarahamonina, ao anatin'ny fiarahamonina misy anay Tompo, izany fanahinao masina izany, andehananay araka ny sitraponao. Dia vangio tafio amin'ny herinao lehibe, ny kristianina tsiraray avy amakivaky ty herinandro vaovao ity, taio amin'ny asany izy, taio amin'ny fianarana izy, taio amin'ny fitediavana sy ny fiariana izay ataony, taio Tompo izay rehetra ataony hombany fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.